avoay alefa satria nianaran'le olona avokako. Ho afa barako izy menakavy. Ny filoham-pirenena raha avokako zaniko. Io natahorana an'izany. Avokany hoe ny filoham-pirenena incapable, inapte et inepte, disqualifiable. Eny io, salama daoly akory aby tsika am'izao arivariva izao amin'ny 7 latsaka fatelony aty zany hoe amy 20 latsaka fatelony ho atsika any Madagasikara. Mialatsiny amy fatarana satria manomana fandaharana takotony tsy hoe moramora akory fa ilaina manomana ihany koa ara-tsaina, ara-panahy ary indrindrindrindra ara-pitaovana. Zao tena hoe ianao zany nanao émission zany ny tenako amiko maraina nilaza hoe la thèse d'empoisonnement de moins en moins crédible et engage la responsabilité de l'État, la responsabilité pénale, la responsabilité dans son ensemble par rapport à ses prestations vis-à-vis de la société, du peuple, de nos compatriotes, on va dire. Mais j'en ai déjà un coup, Yahweh, responsable un coup, ni traiteur, si nul la non ni fanassan. Diganzan, ni thèse, ni empoisonnement, j'en ai un. À tête de nous en dia, y est brandé, tateraka. Ari, rantokony tena izy, noho ny fisalasalana, de nul voray sy voadidina ao anatin'izay le teziny hoe famosavina zay, en sorcellerie na empoisonnement zay, de tokony avoka ny fonja raha ny tena marina. Satria atsieto zany de tsy mitombona, ary ianareo fanjakana ihany no namaky an'izany, ho retany rendanitra, na de manana misy zavatra tsy azonay atao mako indraindray, izahay mpanao gazety, reny correspondance privé reny, na de hita amin'ny masonay ara, dia tsy azonay alaina sary, ary indrindrindrindra tsy azonay publieny. Ka io zany, fantatry ny mpitondra fanjakana tsara fa, matony teny mpanao gazety hoe, tsy nisy teny tao definira hoe, nisy ny famosaviana, fa isika, fa ny fitondram-panjakana malagasy no namorona hoe singy, tsy fantatra. De rehefa mandeha amin'ny pression hoe avoay ara hoe le singa hoe singa organique sa chimique l'izy. De tsy tsara ny tenenina satria manjary mampianadratsy. Tsy nisy fampianarana ratsy mihoatra nataon'ny Lalatina Rakotondrazafy zay navoy Henriette moa zany. Izy manko mianan-kendre ao anatin'ity zavatra ity, de aloha apetraka amin'ny toerany tsara mihitsy aloha le ramatoa iny, fa ohatra ny adinodino ny zavatra. Le olona zany misy, tanareo ny olona manana toetrana tena hoe averiko ndray le fatina alika. Ny zavatra nataony moaly tsy tadidina, ary eritrereto fa tsy nisy. Raha nisy fampianarana ratsy ary tokony hoe samborona. Sambona ianao an'izany daholo ny rehetrarehetra de hoe vonoy amin'ny morora. En termes de droit, intention vaut acte. Samy mahay an'izany daholo ny olona mahay lalàna rehetra. Intention vaut acte. Zany hoe vao mieritreritra fotsiny ianao ka vao matérialiser, fa manana eritreritra ianao hanapoakan'le pont Henri, io ny plan fahita, io fikarakarana bomba fahita, dia fa acte pénal zay azo usazina. Dika zany maninona tamin'izany andro any, Ramatoa Henriette no tsy nisamborona hoe
amin'ny fampianarana ratsy, raha matoa procureur any tena io, mampianadratsy. De tokony natao modèle amin'ny fampianarana ratsy, raha matoa Henriette am'izay fotoan'izay. Fantatrao tsara raha matoa procureur midika zany hoe intention vaut acte. Raha izay. Io zany lazaiko ohatrany hoe tsetratsetratsyaritra fotsiny satria ohatra misy olona zany ohatra manadino ny ratsy nataony maly ka eritreretany hoe otrazy daholo ny retraretra ka dia iny rapitso iezaka isosolay satria nisy olona niteniteny foana hoe empoisonnement sy ny karazany de manararoatra raha matoa Henriette nitsambikinao anatin'le faotin'le olona zany tsy de nidirako loatra tamin'iny satria ça peut arriver à tout le monde. Tsy mihina hoe tsy fantatry ny docteur iny dikany hoe empoisonnement na hoe empoisonnement fa tellement elle était emportée par l'émotion de bon ça peut arriver. Tsy nenoko akory satria c'est trop ridicule hoe ande critiquer olona am'izany de zavatra efa miseho apalibe maso izy no menatra amy zavatra nataony fa tsy inona andeha ho japiko hoe maninona ozy izy tiaony hoe la nullité sa ny absurdité quelque soit sa forme ary ny pasianao nga adinonao ka izay angle zay no anko attendre zany hoe de moins en moins crédible et engage la responsabilité de l'État et même depuis le début. Raha vao misy hoe mort d'homme eny amin'ny voie publique na olona mifandratra de tonga de misinterposer ary miditra avy hatrany ny fanjakana na izy ireo miady reo na izy ireo famono reo na izy ny tokony hoe etsona ambulance aingana etsona pompier de entina any amin'ny hôpitaly tsabona tonga de miasa avy hatrany ny fanjakana satria sarobidy ny aina misy zavatra anankiroa tena mitsanga mazava be ohatrany adinitsika nisy maty koa tany amin'ny faritra ary apetraka eto raha mafitsika eto nisy maty tany amin'ny faritra to ohatrany adinitsika zay fa de ny taombo malaza concentré tao tsika menakavy ary zay mihitsy manko midénaturer an'le teziny le hoe en sorcellerie na empoisonnement satria pratiquement la même semaine le même jour c'est-à-dire le temps de distribuer an'le tsy fantatro menaka ho aho za aloha de zay zay menaka ny tena natongan'io na boîte de conserve tsisy afaty zay de eny mety possible hoe mayonnaise koa lany daty ny zavatra tena hoe mampagaga zany ary tena masorena ary manomboky antao zany mila mianao anao andray matofy loha satria mbola alohan'ny akarako teto zany sy nidirako teto dia vérifieko aloha mipejy présidence zao teneniko anao monsieur le président aza entina ohatrany hoe fitondrana zazakely ka zavatra nataon'ny filoham-pirenena tany amin'ny taona 5 770 no zavatra ataonao am'izao fotoan'izao nitokana lalana 8 km 900 zany je ne dirais pas ouais tous les jours tena ozon'olona ridicule na le sono miaraka aminao mitokana an'ireny na le olona nanao an'ireny ary de gaga hoe raha le rangaty iny amo zany ny président Chine
tena zava-doza, pont record mondial any travaux publics sy karazany record mondial any Chine, ny hôpital. Raha izy angamba misy usine automobile 3 na 4 na 5 ao Madagasikara, de ohatrany tena hoe izy ny tena ho tompony, ary sahany mihitsy ny tena izy no filoha pirenena mandra-pahafatiny. Araky le tenena hoe maika fa ranomasina raha mipotaka aza manonja. Ça arrive tous les jours, ohatrany hoe zavy, ohatrany hoe olona mividy tomobile de tamin'ny fahatanyrako zany fanaoko ny hoe androany andeha hanao surprise ao mivadiko. Io mbola misy ngamba le landisy Madagasikara raha tsy diso a. Asa zay raha mbola velona any commercial mendraiky tamin'izany. Tonga amin'ny landisy a de hitako eo le izy de tonga de tomobile roa no alaiko. Tonga de pena. Tateo arina mo matoky anao zany le landisy, ao misy vaovao fa tonga de alaivo e. Nareo atokisana. De ohatra kan'izay ny tondrany Andriamatoa Andry le firenena, tomobile 900 nanaovana fetsiketsehana matete be, ohatrany hoe napiditra calcium zao milligramme tany amin'ny raha malagasy, na tany amin'ny taolany reto mpanao sport de haut niveau, na hoe na ame budget karama isam-bolany an'ireto sportif d'élite ny Andry ka de mila fandraisana matrehtre. Any amin'ny zavatra tsisy dikany daola ka ty ny zavatra andehanan'ny effortny raka. Inona ny anton'izany himaskena an'le ineptie sy le absurdité am'le nullité. Raha tehiteny lalatina hoe amin'ny favendrenana de reny ny favendrenana voalohany, ary reny ny tokony teneninao fa tsy de anenjiky olona tsisy hoe ianona ry amin'ny empoisonnement hoe sy ny karaza. Raha tena endry ianao de reny teneny hoe président, ina moa ny dikan'ity tomobile 900 ao anatina développement économique anankiray. Ina moa ny dikan'ity 8 kilomètre 900 ao anatin'ny promesse nataonao hatramin'izay. Efa nataondra Valomanana zany tany Nosy be, lalana manodidina Nosy be nataondra Valomanana, vitan'ny Laibe tamin'izany. Tsisy lalana ny Laibe ohatran'izany tao Madagasikara tamin'izany. Satria androany ianao zany zavatra efa nataon'ny olona tany amin'ny taona 20,790 7,790 520 taona lasa no ataonao am'izao fotoan'izao. Lamparady ianao. Ka izao mbola variana ihany koa zany mijery an'izy hoe tsisy cause nareo mivady. Zany mahita ny zavatra mitranga. Ohatrany hitako mifampialina le vadinao sy mivadiny Andriamatoa Mamoravatomanga. Ohatrany hitako ohatran'izay le revy. Fa zavatra vao remarkeko, manao zavatra iaingo ery ananiny ery, de tsy maintsy mitady zavatra atao haingana Ramatoa mialy. Ny olona ane mba maheno hoe inona ny tena cause miainga sy ny revy miainga ao e. Indrindrindrindra vao aminareo présidence ao e. Henonay aty amin'ny sisiny ny ele izy e, satria nareo saminareo raha tsy mahafeno ny lelanareo. Fotrany tao voninahitra seritreretanareo hoe miainga be, ny fampizara secret ka milaza aminay hoe ho amboariny ony. De lasa Ramatoa mody mitsirika makaria ikongo après combien de temps de mort.
plus anao tsy dokotera. Misy manko le fiteny hoe docteur après la mort. Non seulement vous n'êtes pas médecin, mais vous venez après les morts. Efa maty efa firy ny olona maty de mbola menaka sy vary sy lafarina ihany nentinao fa tsy mba foto-drafitrasa hoe andao amboarina aingany ty hôpitalinareo ty fa anatin'ny 6 mois de tsy maintsy tonga eto ny hôpitaly vaovao manara-penitra miaraka amin'ny dokotera manara-penitra. Inona fotsiny maha-filoham-pirenena amin'ny vadinao? Fa andeha entina fotsiny hoe ohatra mihetsiketsika ny FF de tsy maintsy mihetsika anao de lasa ianao manao opération tampon fotsiny ery ananonary. Oui, fantatry ny olona zany e. De inona ny zavatra mitranga ao amin'io palais io? Ohatry manginonareo vady amindreo zavatra miantra tamin'ny zanaka Antananarivo, zanaka Antananarivo, zanaka Malagasy. Mba eno ve Andriamatoa Filoha momba ny zavatra momba ny sambo tsy hita tany Majanga? Ka niazakazaka. Mba enonao ve Andriamatoa Filoha sy Ramatoa miady Razakandisaka niazakazaka hoe inona zao mandroa an'ireto zanakitsika vombo malazo reto? Tsy hainao. Tsy andrenesam-peo fa noeraoera ihany mandeha. Noeraoera tsy mba hoe mialatsiny aminareo sinolo fa vao tena hemotra kely nandraisana an'le tomobile fa tena manana problema betsika amin'reto le malagasy maty mitsitritra ireto. Azo hemotra mihitsy zany le tomobile efa eo. Efa tonga tao misolo tao ny tomobile. Fa maty ny dedaka satria ny taux de popularité ambany de ambany. De mieritreritra hoe zay nampiakatra an'le taux de popularité que nini. Aninona fotsiny zany tondro fleury tony. Ilo be io zany ipetrahany voatavo fotsiny. Ka tsy mbo hitena hoe orangaty e tsy mety zao fomba hitondranao ny firenena zao. Disqualifié ianao satria ianao incapable, inapte et inepte. Tonga ny problema tsy vitanao no miresoudre anazy. Amin'ny tany républicaine tonga de voalohany indrindra tsy maintsy tonga de ianao mihitsy manao pression an'le ministre de santé miala ianao na midémissionné avy ianao. Ianao sy ny staffinao rehetrarehetra miaraka amin'ny tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny Asiera. Fa rinona mitsolitika fotsiny eo hoe secret médical de tsy lazaina le singa de foronona fotsiny eo. Fa ka lesa mieritreritra amin'ity gasy ty nandro e. Tsy andrenesam-peo, tsy hita hoe ino. Rehefa ohatra hoe Bariany tafakana quart de finale na miazakazaka amin'ny lingilingy ery nitongotra mandeha mitongatra any Egypte andeha haka voninahitra. Midedadedaka ohatrany hoe izy navita an'le izy nefa tsy nisy zany Barea zany. Raha tsy initiative nga Era-Jonary mampianina ny vady. Tokony tsy ho adino zany. Initiative nga Era-Jonary mampianina nisy ny Barea ary tsy tonga ny hatrany farany. Vao ny japininy ery de vita. Tsisy zavatra kakity any Andriamatoa Andry ka tsy potika. Taovy mandalo eo akaikinao ny vadinao. Taovy mandalo eo akaiky ny vadinao. Potika. De rolireny potika. Rambola potika. Koda nanodidina tao amin'ny todoly zany e. Tsisy tokony hoe rehefa tsy vita ny zavatra tokony atao. De ahoana ny tokony anaovana an'ity? Le olona tamin'ny
Tam'izany andro zany a. Hoe rehefa misy problema zany. Tonga de tout le monde était concerné. Na tsy ao anatin'ny domaine noir l'izy. Tam'izany andro tsy voanisy hoe andeha iny aka ao anatin'le caisse noire na hoe mena meo vola zao ngiapero hoe anaovana an'izao alefany amin'ny ratiraka anao zany tsy zany. Za tsy miteny hoe tsy nisy zany. Fa amin'ny zavatra mitovitovy ohatrany zao tonga de tadidinay mihitsy ny tenanay zao anisany hoe monsieur le président mba afahana facilité an'izao ty mba fandraisana antsarako. Inona zavatra ataondreo conseiller anao reo? Mba misy an'izany ve atao reo? Fa me matavy ohatrany arary be fotsiny ena. Iny marina kilo fa za me matavy fa fantatrareo ny antony. Fa tsy ariary be no. Ariary be fotsiny le ry tsisy ilana azy. Misy mpanolotsaina fa tsisy ilana azy daholo. Varinina mitaingitaingina amity fitomberana mampidererany tanàna ao amity palais. Fanina amin'ny geste amity importé, amity nouveauté. Padelle, pedelle, sy ny karazany. Zany fiainam-boto miainga ao am'le palais. Fampitsiriritra. Inandray ny akanjo anaovany ihany narapitsy de tsy lina kely aloha. Ary io mijanona ela be ao rehefa tonga ao président ao. Ana mihitsy a. Ahoana nahafantaranay zany? Any amin'ny tsy tokony tena izy ny andanan'le lalana. Hitondrana am'le firenena mifany amin'ny événementiel. Raha anao événement de karetoko. Ary io événement io, raha io événement io nampiditra sakafo ao. Any ambavan'le malagasy de tena manaiky ahy. Voko i. Any Madagasikara zany misy atao hoe sakafo amin'ny maso. Mahavoky indrindra eto ambonin'ny tany. Ary expérience zany andramatoa Andry Rajoelina. Ainy manavoky amin'ny masonao fa tsy arako akory ny kibinao. Kibinao nono. De matory sur place eo anao. Ainy. Ny conseiller tsy voatery hoe ty vola monsieur le président. Mais an'izao. Menan'izao. Fa ny hevitra. Ny hevitra. Toa, de satria fa tsy zanakareo menakavy le vo ao. Fa zanak'iny malagasy atonotony. Eno tsara ny teniko a. Satria fa tsy zanakareo menakavy ny voadonao. Fa zanak'iny Sarababembahoaka. Ohatran'ny adiniko fa misy zany zaveny tsy sainy. Say anao malagasy koa lasa vendrana ohatranay. Ohatran'ny to manana misy any ny olona zindramana jet privé ao a. Tsy azo atao hoe tonga de evacuer-angara olon'ireo a. Efa tsy vitantsika tsony reo fa tena ina mifatiny ina mitady kiraro eto. Ny fanjakana metoka 40 isan-jato. Alefasa amin'ny Maurice na La Réunion. Na pourquoi pas directement Paris. Misy manolotsaina zany ve ny mpanolotsaina anao. Satria dongorona te daholo. Arabandy afa raha ny teny teto mbola PR ny teneny teo. Zay ka. Mampiteny ratsy olona lesany. Voto zao mifon'le malagasy. Ary mitsoran'Andriamanitra mbola tsy tonga any amin'ny explosion sociale la hoe io fa mipoka ny zavatra. Mbola misy fitahian'Andriamanitra kely meny an'lesany. Ou mety zany ny solution hoe alefaso evasany. Dans le meilleur délai. Zay no ny ratako hoe iteny mivatana aminao a Andriamatofolo
Satria DP daholo, DPR. Na ianao na ny olona manodidina anao rangaty e. Enina PD zao zavatra ataonareo zao, pénal zao. Grave nono tamin'ny 2009. Non-assistance à une personne, à des personnes en danger. Acte criminel zao. Efa mihoatra amin'le médecine gafana izy. Na tsy ampy fanafody, na tsy ampy fitaovana. Na le cadre médical mihitsy, le environnement médical mihitsy, hospitalier mihitsy ny tsao. Tsy mi permettre ahafahana mitandrina an'le lint izy teo. Miaro ny microbe ao anaty tonga tsy hiditra ao anatin'le hôpitaly. Aizako no fitaraina an'le raha matoto de amin'ny tany de mbola zany madame mialatsina toko ame ho anany anarany de zany mamoaka azy. Ho afa baraka izy sy ny taranany. Ary azonao toriny zany olo zany. Azonao toriny. Tsy sitrabona atao amin'ny zanakao de ho avela rereo ve le olona. Mba olona misaina ve zany? Acte diabolique ozy sara. Mene ny acte diabolique ane mety diabolisena fotsiny fa tsy tena assassinina mihitsy. Acte meurtrier. Et le pire, ils s'en rendent compte même pas. Le couple en question, oui, ordada. Responsabilité antsika neny engagé amity zavatra ty. Évacuer andro olona zao de zao maiky. On peut même pas se payer un laboratoire équipé, pouvant travailler dans les normes. Alors qu'à côté, il y a l'Institut Pasteur. Avoy, alefa satria nianarany le olona avokako. Ho afa baraka izy menakavy. Ny filoham-pirenena raha avokako zaniko. Io natahorana an'izany. Avokany hoe ny filoham-pirenena incapable, inapte et inepte, disqualifiable. Tokony mieritseritra ny any misy anazy tonga de mieritseritra za manana caisse noire tonga de monsieur le président alefa misy finance affecté ho anaovana vasanina andreo olona tamiko ny président ny assemblée za koa manana caisse noire alefa affecté ho. Zany ndraiky zany tokony izy teo tokony jerena dôly. Fa manino ty zavatra ty no fetretika kely a. Tapaka ho azy teo izy de tonga de tsy maintsy toizatsika indray zany fa azafady toko. Ohatrany tapatapaka manko le connexion antsika ato. Mahenjana be koa le fandehan'le anina aloha titre obligatoire ozy Petite tout quand ça va bien. Mais à la tienne, faut une tout de tapak les là. Je suis un surtout de t'étiquette ni YouTube j'en tenir que ça né. D'avoir. Donc détruire quoi? Tout connaît et à nous la mesure d'évacuation les houles là dans le meilleur délai. Dans le délai le plus court. Ien fanadendro any alina ihany raha isainy anisany firy nisandreo olona tonga de mangataka collaboration amina hôpitaly anankiray ao La Réunion
na ao a Maurice fantako fa misy hôpital enjana be ao a Maurice afaka mitsabo an'izany araky ny tokony ho izy ndao ne enotsika mandaigna manko raha tolo rehetra tsy avy amina rupture na chaîne de froid miprovoquer bactérie zany na tonga de mivaly tonga de any amin'ny hoe botulisme mihitsy le zavatra mbola averika any ny teniko ankeo hoe le zavatra échantillonnage nalefa tany taty an-dafy bien trié pour ne pas aller dans la conclusion hoe botulisme le izy ahoana moa nafahan'ny olona nanao conclusion hoe botulisme zavatra io raha ohatra le matière nalefa tany araha tsy mipermettre higarder anty le ina moa le fiantsoana azy cria bon hainareo CB le anaran'le eny botulisme afaro na le hoe bactérie botulique bactérie botulique zay miaina ao anatin'ny zavatra tsisy rivotra anaérobike nefa ny prise nataondrareo ny échantillon ny nalaina de zavatra miaina vao amin'ny avy amin'ny rivotra amin'ny milieu misy rivotra c'est tout à fait impossible azonareo le zavatra teneniko anareo zay de hoe satria elana fotsiny hoe raha vao botulique conclue hoe botulique tonga de atao amin'ny malagasy mihina mifatiny tsika menakavy oe zay ka raha vao atao ivasanina de fantatry ny olona ka zao efa fantatritsika le izy satria Andriamanitra koa malala ny asa tokony ataony eno tsara ty de mba enoy de mba enoy hatramin'ny farany tompoko fa azavaiko any zany hoe i professeur ndaso so adiniky no anaran'ireo Thierry François Duquet zay miasa chef de service réanimateur amin'ny hôpital de Cholet dia anisan'ny olona mahay an'ity resaka problème na botulisme ity zao tsy ela akory izy de nisy kana crise na io aretiny io tao anatin'ny nidra tao anatin'ny hôpital any ary nazavainy tsara mihitsy ny hoe tahaky zao le symptôme sy ny zavatra miseho zay exactement averiko exactement satria rehefa natsonona ireto anisan'ny victime zany nefa nanana maty de nilaza mazava hoe marina ary ohatran'izany no nitsanga tamin'ny zanakay azonareo ndraso aloha oay efa diso daty ty vaovao navoakako ty fa azafady le 15 nom de le atsika zay de mandreraka an'le mikaly an'le izy datiny 17 le izy de nefa ny tafiditra tato anatin'ny appareil atsika ele izy tonga de miova 18 fotsiny eo manahirana le zavatra aza miala re tompoko aza miala fa tsy maintsy iantsika ty androany satria zavatra tsy maintsy fampizarana
Ahoana zany. Samiala re tompoko a. Ohatrany teo izy teo a de ohatrany tonga de tsy hita ho azy fotsiny eo a 20h 15 juillet a. Zany hoe zao e nazavain'ka professeur tsara mihitsy a ny zavatra nitranga zany hoe zao ohatran'izao le izy sy ny karazany. Hito, voilà. Aza miala dahoara. Aza miala tsika. Dans cet hôpital de Cholet ont toutes consommé le même ingrédient. Des personnes atteintes. Yo, hein, mienao zay tsika. 10 personnes atteintes de botulisme dans cet hôpital de Cholet ont toutes consommé le même ingrédient, des carottes mal conservées en bocal. Cette maladie, ce médecin réanimateur de l'hôpital de Tours la connaît bien. Il y a 10 mois, il s'est occupé de 5 patients qui avaient ingéré des conserves de pesto à l'ail des ours. Il se souvient de leurs premiers symptômes. Il y a d'un. Paiso, hein? Mihaino tsara zany nareo a zay fianakaviana niaran'ity zavatra ity a de azonareo atao mihitsy ny miantso anahako amin'ny messenger a na ho apetrako eto mihitsy ny telefoniko a de afahanareo miteny hoe marina ve sa tsy ny analiziko de afahantsika mandeha lavitavitra kokoa satria izao zavatra zao de zao na isy na tsisy ny réaction ny fanjakana de afaka mitory manao karazana groupement nareo afaka mitory ny fanjakana ianareo raha ny tena marina averiko afaka mitory ny fanjakana nareo raha ny tena marina fa saingy zao tsy afaka mandeha lavitra tsika aloha raha tsy mitombona tsara ny dossier zay entsika anaovana an'izany mety possible raha ohatra makara na manao prélèvement ho an'ireo zanakitsika na havatsika mbola ao amin'ny asiera am'izao fotoan'izao de alefa analyzy any amin'ny Institut Pasteur de manière vraiment discrète ary afahana miconstituer dossier na fitoriana ny toerana na famoahana an'izany ara-gazety hoe tiany raporo tsy voatery hoe Institut Pasteur any Madagasikara fa raha ohatra misy mazoto aminareo dia misy olona possible mety afaka mitondro an'le raha na zavatra afahana midémontrer élément biologique amy zavatra ohatran'izany ka afahana mampitombona hoe nisy tokoa le fampisaviana zany hoe tokony nisy zany ny expertise na ny analyse na diagnostic contradictoire ka eno tsara le symptôme tenen'ilay professeur manomboka eto dahoara. Des conserves de pesto à l'ail des ours, il se souvient de leurs premiers symptômes. Il y a d'abord des signaux digestifs qui sont non spécifiques, des nausées, des vomissements, de la diarrhée. Il y a des signes plus caractéristiques de sensation de sécheresse au niveau de la bouche. Cette affection neurologique peut aussi provoquer des troubles oculaires et paralyser les muscles. Et paralyser les muscles aussi. Eno tsara averiko le izy dia am'izay tsika menakavy
maheno tsara de eo nareo mitena tena le ohatry zay mihitsy le izy fa ohatraohatran'izao sy ohatran'izao ny davarta. Nausées, des vomissements. Indrindra fa nisy ny listan'ny fanafody ampiasaina ahafahana malala ihany koa de alaivo sary alefa saty ihany koa fa alefako amin'ireny professeur mpitsabo reny mba ahafahana manao contre-analyse na diagnostic mitombona kokoa. Des ours, il se souvient de leurs premiers symptômes. Il y a d'avoir des signaux digestifs qui sont non spécifiques, des nausées, des vomissements, de la diarrhée. Il y a des signes plus caractéristiques de sensations de sécheresse au niveau de la bouche. Cette affection neurologique peut aussi provoquer des troubles oculaires et paralyser les muscles. Une fois que la paralysie est installée, la transmission neuromusculaire est bloquée, il faut du temps pour qu'elle se débloque. C'est une liaison qui est réversible, donc au bout d'un moment la toxine partira, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Nous avions rencontré Sandrine il y a quelques mois. Elle a survécu au botulisme, mais plus d'un an après l'avoir contracté, elle subissait encore des symptômes. À l'origine de ces maux, une intoxication à des sardines mal conservées, servies dans ce restaurant bordelais. J'ai vraiment toutes ces douleurs qui me prennent du poignet jusque dans l'épaule. Et j'ai toujours la sensation de tracher très serré, comme si quelqu'un m'étranglait. Évidemment, c'est de la colère, avec juste un peu de vigilance et de conscience professionnelle, en faisant bien les choses. Aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de cas de botulisme en France. 5 à 10% des personnes atteintes du botulisme en meurent. La source de cette maladie très rare des bactéries pathogènes pour l'homme qui se développent en l'absence d'oxygène. Qui se développe en l'absence d'oxygène. Ny zavatra nalefa tany Strasbourg nefany c'est quelque chose qui se développe en la présence de l'oxygène. De ahoana natongavana amin'le analyse. Zay tsy nahafahany rehetra ny déterminer hoe ty le pathogène natonga le fahafatesana. Na ty le singy. Atteinte du botulisme en meurent. La source de cette maladie très rare des bactéries pathogènes pour l'homme qui se développent en l'absence d'oxygène. Les aliments sous vide et en conserve sont donc les plus fréquemment contaminés. La prévention, c'est vraiment... Anjaran'ny tompona ndraikitra taminanao ny ino ty izy teo nanao ny fety zany no mieritreritra hoe inona tamin'ireo zavatra sous vide reo no nitondra an'le botulisme satria effectivement teneniko anareo raha vao tsy respecter les chaînes de froid de tsy mipasy io. Bon, possible koa ary averiko any am'le donuts mal cuit de micréer bactérie hafa ihany koa fa tsy botulisme de zay koa nefa ny mortel ihany koa. Ka raha izay hoa le symptôme averitsika dia atsoy aingy ana de antaniko anareo hoe reto aby ilaina de farafaratsiny ho avoakatsika ho retany ren-danitra ny tsy fahaizany fanjakana malagasy migérer crise ohatran'io ary ny responsabilité ninina lazain'ny ministre ny santé ninina lazain'ny filoham-pirenena sy ny karazany étatique pénal am'izao zavatra mitrango zao dia engagé ny fangatsahana ny fanjakana. Qui sont non spécifiques, des nausées, des vomissements, de la diarrhée. Il y a des signes plus caractéristiques de sensations de sécheresse au niveau de la bouche. Cette affection neurologique peut aussi provoquer des troubles oculaires et paralyser les muscles. Une fois que la paralysie est installée, la transmission neuromusculaire est bloquée, il faut du temps pour qu'elle se débloque. C'est une liaison qui est réversible, donc au bout d'un moment la toxine partira, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Nous avions rencontré Sandrine il y a quelques mois. Aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de cas de botulisme en France. 5 à 10% des personnes atteintes du botulisme en meurent. La source de cette maladie très rare des bactéries pathogènes pour l'homme qui se développent en l'absence d'oxygène. Les aliments sous vide et en conserve sont donc les plus fréquemment contaminés. La prévention, c'est vraiment une stérilisation parfaite des aliments qu'on veut conserver, en particulier dans des boîtes de conserve. Il faut vraiment suivre le processus avec forte chaleur, une durée importante de cette chaleur et une pression importante.
Au moment de consommer le produit, s'il présente une couleur différente ou une odeur anormale, si le bocal est gonflé ou n'émet pas de bruit à l'ouverture, il vaut mieux le jeter. Zay, hein? Nataoko izay fandaran'izay tsy natao hoe andeha kritika fotsiny Andriamatoa filoha. Fa raisiny adidinao, hein? Karakarao reo olon'ireo, tsy ny eo Antananarivo ihany, alefa Sevasanina, maika de maika, fa hotsiponina fotsiny, ohatrany hoe isan'andro de tsy maintsy misy maty anankiray, de nefa ohatrany toa tsy taitra akory nareo menakavy, fa lozanareo mbola moeraoera ihany, tsy manakana anareo tsy hanao conseil des ministres, milimoger olona, tsy manakana anareo tsy hanao conseil des ministres, minome olona. Oui, tokony 5 à 10% fotsiny ny taux de morbidité ao anatin'le izy, fa ny antsika fa presque 100 isan-jato. Satria le environnement hospitalier tsy me permettre an'izy Andriamatoa du réunion. Voilà pourquoi je préconise évacuer les olona. Resaka laboratoire raha tsy manana ianao. Diso ny diagnostic. Mba alefaso aty le listan'ny fanafody omenandreo olon'ireo discrètement, indrindra ho anareo mpiasan'ny hôpitaly satria tompon'andraikitra ihany koa ianareo am'izao e. Tokony nareo mihitsy no migrevy voalohany zay tsy tompon'andraikitra am'izao zavatra fatifaty mikararany zao. Faty na fitaovana na ny zavatra omenandreo olon'ireo raha tsisy. Ny zavatra fanafody zany e. Na ny sakafo madio tokony omenandreo olon'ireo. Fatikanina ane no hanina am'izany SGRA zany e. Ka raha misy. Daholo, hein? Veloma tompoko sambo tahin'Andriamanitra. Mialatsiny fa tapaka le tato amin'ilany. Manam-peona Andriamatoa Adrian Silofo. Veloma tompoko manam-peona. Averiko foana aho fa raha mety aminareo ka mahafinaritra anareo, ary tianareo tohanana ny fandaharantsika, azadino ny manampy amin'ny resaka fitsarana izay ataon'ny olona eta mavesatra ho antsika amin'ny zavatra atao. Mandram-peona tompoko.